avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Manoltranao vaovao. Global Ciment no ambadik'ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafy orina no avy. Manoltranao vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manoltranao vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manoltranao vaovao. Teny amin'ny fokotany antomadinika ny vadin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara androany maraina. Antondia ny fanentanana ny fanadiovana ny tanàna amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Ny sitraka vola sy entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ireo nanatateraka ny asa ho fanampiana ara-tsosialy azy ireo. Nanamboatra hery sy ny ray feo ireo tanora ao amin'izay ny Z, X, Y raha toka ny zarazara sy tsy nitovy hevitra teo aloha. Anatona ny antoko sy ny hery-velona mandray anjara tamin'ny tolona ihany koa izy ireo, hitadiavana ny tondrotra ho amin'ny teteza mita ary ny fametrahana ny tena fanavaozana eto amin'ny firenena. Nahazo ny record tamin'ny but de Noël lava indrindra eto Afrika sy aty amin'ny ranomasimbe Indiana i Madagasikara, izay nahatratra 20 sy 300 metatra. Ny disiple Skofia Madagasikara ny tompo-kevitra ary olona mahery ny 50 no niara-nisa lahy tamin'ny fanatanterahana. Farafahakely ny miaramila fito no namony eny ary 30 hafa no naratra tao aorian'ny fanafiana tamin'ny alalan'ny drone sy bomba niatra tamin'ny tobo miaramila iray tao Colombie araka ny nambaran'ny tafika. Ny antsipriandreo no arahantsika ao anatin'ny fahampalalam-baovao. Aterina ny arahaba topoko kilasy topoko vavanao izay manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo amin'izao alina izao asainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Teny amin'ny fokotany atao madinika ny vadin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara androany maraina antondia ny fanentanana ny fanadiovana tanàna amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Ny sitraka vola sy entana ilaina amin'ny andavanandro ireo nanatateraka ny asa ho fanampiana ara-tsosialy azy ireo. Totsiny Irina Tahiry. Sady fitsinjovana ireo sahirana no fanadiovana ny tanàna sy ny toeram-ponenana ny asa sosialy no tarihan'ny vadin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika androany teny atao madinika. Asa fanadiovana lakan-drano 700 metatra miampy fanalana fako mivangongo no notanterahana niaraka tamin'ny olona manodidina ny arivo. Vola sy vary ary entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro no natolotra ireo nanatateraka ny asa fanadiovana. Natao izao ho famporisihana antsika rehetra mba handray andraikitra amin'ny fanadiovana sy ny fikolokoloana ny manodidina antsika ka mba ho Antananarivo madio no iainana, Madagasikara madio no reharehantsika. Faly mizara sy manome izay voatsambiny tanana ho anareo rehetra ka ireto avy no omena anareo androany vary, vola, PPN, akanjo. Mila tohizana ny etsika ara-tsosialy amin'ny alalan'ny fanadiovana tahaka izao ho ny solotenan'ireo mponina. Hanampy ny fidiram-bola n'ireo tokantrano sahirana izay sahirana amin'ny fitadiavana asa amin'izao. Isan'ny nisongadina tamin'ny fangatahana ihany koa ny hijerena ny fivoahan'ny lakan-drano makany amin'ny canal C3 ahafahana mamoaka ny rano any anaty tanàna ho ny lehibe ny fokotany. Rasorana aloha ny atolotrainareo amin'ny nanaovana ny asa fa mba mangataka izahay madama première dame mba hanamboarana lakan-drano anarina rano any C3 anarina C3 zay ny tena olana madama. Vatrangatany reto vahoaka reto zany dia mba hitohizan'le fanadiovana
dia mba hitohizan'le tana maro satria zareo zany tena hoe sahirana dia le fanadiovana koa nefany zava-poana raha tsy misy fanohizana zany satria raha nosy ao izay androany dia raha ohatra hoe tsy hotohizana ety amin'ny manaraka dia zava-poana fotsiny zany dia izay zany zavatra mba angatahan'ireo vahoaka ireo hoe mba hitohizana isa-pokotany satria zareo mantsy misy fokotany maromaro. Tsy ny fanadiovana ihany no mila atao matetika fa mila manana fahazarana ihany koa ny tsy fanariana fako etsy sy eroa rehefa tsy mandoto efa namany ny manadio. Avy amin'ity hetsika ity ny tanàna madio ny olona mahazo asa. Ahina mafy ny anafaingainany frantsay ny fakanareo nosy malagasy noho ny raharaha gaz naturel any Europe. Tsy manatsafidy intsony ny fitondrana malagasy fa mila mihetsika aingana raha ny fanazavan'ny Europe amin'izao fotoana izao. Feno 27 taona ny 12 ny volana desambra teo ny namoany firenena mikambana fa ny Madagasikara ireo nosy kely miparitaka aty amin'ny ranomasimbe indiana ireo fanampanazavany. Mila hafaingan'ny Madagasikara aingana ny fakana ireo îles éparses manoloana ny toetra raha maneran-tany amin'izao fotoana izao. Tsy manana fotoana ela na safidy hafa intsony isika malagasy manoloana ny ambana mahazo ireo nosy ireo hoy ny fanazavan'ny filohan'ny fafikarena malagasy. Antony mitetika ny hitrandraka ireo entona natoraly ao amin'ireo nosy ireo ny frantsay ho aondrana any Eropa satria tsy hanafatra gazy avy any Russia intsony izy ireo noho ny fifandonana misy ankehitriny. Fantatro zany amin'izao zava-misy zao dia maika ny any Eropa mila ny gazintsika malagasy. Nisy soni vao natao vao afaka tapabolana lasa izay tany Belgique. Ny zavatra ndresahana tao dia ny hoe tsy hanafatra gazy intsony zareo avy any Russia fa hitady gazy vaovao. Dia tsy nolazainy kanefa kosa raha vitako ny fihetsiketsika frantsay dia anisany eritreretiny ho avoaka aingana io gazy amin'ny Jean de Nova io. Ka noho izany zany zao ny fotoana ahafahantsika malagasy mitaky ny fahialan'ny frantsay aingakainganao ary aveo ny isininy hoe ahoana ny fanarahana rehefa tavaverina ny tantsika. Feno 7 taona ny résolution navoakan'ny firenena mikambana tamin'ny taona 1770 fa any Madagasikara no nosy kely miparitaka aty amin'ny ranomasimbe indiana fantatra amin'ny anarana hoe îles éparses. Nijanona ho fanambarana fotsiny ihany anefa izany hatreto fa mbola mifanolana amin'ireo nosy ireo ny frantsay sy ny fitondrana malagasy. Tsy tokony hisy ady hevitra intsony fa misoratra amin'ny Madagasikara ireo nosy ireo raha io fanapakevitra ny firenena mikambana io. Hatreto mbola manohy ny fifandrohitana ireo nosy ireo i Madagasikara sy Frantsa. Araka ny fantatsika moa zany dia mitsingerina indray zany zao ny tsingery taona nazahoana ny résolution tany amin'ny Nations Unies tamin'ny 1978. Fa misy zavatra azo ifanarahana amin'ny frantsay satria ny frantsay nomena eny. Dia ny zavatra tolokevitra atolotro androany dia atolotro ihany fa tsy atolotro ny firenena dia ny hoe isy ny fanomezana aloha zany ny îles éparses amin'ny fomba madidio any Madagasikara. Rehefa aveo dia azo raisina ny orinasa frantsay ohatra ny Total anankiray amin'ireo mpitrandraka ny gaz sy ny pétrole ao amin'ny Jean de Nova dia azo ifanarahana zany. Ka noho izany dia tonga amin'ny fotoana izy ametrahana indray ny resaka dinika ambony latabatra miaraka amin'izay tolokevitra vaovao zay. Fotoana izao andro ny fanovana izao hitadiavana paikady hentitra sady mafy hamerenana ireo nosy ireo any Madagasikara tsy misy atakandro hoy ny fanazavana. Hatreto tsy mbola fantatra ny toy ny dinika ny fanaovan'ny firenena roa. Nampitambatra hery ray feo reto tanora Gen Z XY raha tokany zarazara tsy nitovy hevitra teo aloha anantona ny atoky sy ny hery velona nandrainjara tamin'ny tolona ihany koa ireo tanora ireo hitadiavana ny tondro zotra ao amin'ny TD Tambit ary ametrahana ny tena fanavaozana eto amin'ny firenena Kabailoa. Raha toaka ny zarazara sy nitondra anarana maro samihafa ireo Gen Z XY teo aloha nampahafantatra izy ireo fa nisy ny fifanatondana sy ny fitambarana teo amin'izy ireo ka nitambatra ho iray ho fanohizana ny tolona hitadiavana ny tombontsoa ambonin'ny firenena. Na dia azy izany anoho ny tolona izy ireo amin'ny alalan'ny fiadiana amin'ny fanararaotana ataon'ireo tanora hafa mitonona ho Gen Z XY. Fantatra teo aloha zany fa nisy ataoko hoe fisaratsarana kely satria tsy fantatra mazava hoe inona ny tanjon'ireo Gen Z
forona be dia be teto amin'ny tany sy ny firenena. Tao anatin'izay misy ny tena hoe vonona itolona, misy kosa ny jery ny tombontsoa manokana. Ankehitriny raha nahitinareo fa nisy fanambarana nisy fotoana niaraka karazana vondrona maromaro izahay efa dingana voalohany iny fampivondronana andreo tanora sy ataoko hoe fisivanana ireo tena vonona itolona manao karazana kolikoly. Tsy ilay vondrona no anananay olana fa le kolikoly enonay hoe maka vola ametrahana olona ho mpiasa mpanjakana, ataoko hoe mitonona ho jainjaida nefa mitady ny tombontsoa manokana dia nezana zany zay ataoko hoe kadrena ny teny vahiny hoe aiza marina ianareo mpitolona dia mbola miantso izahay hoe zay tena jainjaida matsapa le tena ho amin'le fanavaozana dia afaka mifanantontsika dia miara-miasa. Ankoatr'izay, vonona ifampiaino sy ampitovy tadindokanga amin'ireo antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena ary ny diaspora ireo tanora hanatratra ny tanjona dia ny fanavaozana eto amin'ny firenena. Amerina zay fifandraisana izay amin'ny hery velona sy ny antoko sy vondrona rehetrarehetra niarany salaha tamin'ny tolona izay nataosika rehetrarehetra. Entina ihany koa ifampizarana satria raha ny hevitry ny Madagasikara aloha ny hevitry ny maro matakadavitra. Izay zany tsy manavakavaka ary misokatra tanteraka mihitsy amin'ny fiaraha-miasa sy ny farakalovan-kevitra satria fantatray fa tsy androso mihitsy ary tsy ho tratra ilay tanjona hoe fanavaozany fotony izay raha tsy tsika rehetrarehetra ny mandray andraikitra. Isika rehetrarehetra izay ny vahoaka, ny tanora, na lehibe, na kely, na vito Antananarivo, na avy any Fatra any ka ny olona malagasy mipetraka any ivelany ary izay ny vinanay. Ho fanamafisana ny firaisan-kiny, nisy androany ny fivoriana voalohany niarahan'ireo tanora nandray anjara tamin'ny tolona. Fivoriana izay niraisan'izy ireo voalohany taoriny ny fizarazarana raha ny fanazavana, hitondra ny fomba fijeriny amin'izao fitondrana izao izy ireo. Aoriny fivoriana izay ataony ho karazana fandraisana anjara amin'ny fikonan-doham-pirenena, hitadiavana ny tondro zotra ho any amin'ny tetezamita sy ny tena fanavaozana. Mbavao hafa mihitsy nanomboka androany ary farana raha-pitsy ny fikonan-doham-pirenena eo anivon'ny finoana Silamo mahakasika ny raharaham-pirenena sy ny raharaha anatin'ny finoana Silamo no ifantohany dinika ao anatin'izao fikonan-doha izao isy ny fehi-kevitra hivoaka raha-pitsy fanampanazavana. Manatanteraka fikonan-doham-pirenena ihany koa ny finoana Silamo izay haritra roa andro. Régime présidentiel na rafitra fitondrana filoham-pirenena no atolotra izy ireo araka ny fanazavana androany. Miantso ireo rehetra mitovy fomba fijery aminy mahakasika ity tolo-kevitra aroso ho fitantanana ny firenena ity izy ireo. Fehi-kevitra régional no base izay hiresahanay nan cadre amin'izao andinihanay an'ity fikonan-doha national ty. Vita io dia izahay zany araka ny tolo-kevitra avy any amin'ny base ireo avy any amin'ny faritra isan'isany dia anolotra hitazona n'ilay hoe état unitaire ary anolotra régime présidentiel autonome, province autonome avec décentralisation zany. Ao anatin'io tsy misy ny PM ary hisy ny gouvernement national, hisy ny gouvernement provincial, hisy ihany koa ny parlement national, hisy ny parlement régional. Izy io dia tolo-kevitra avy any amin'ny faritra araka ny tenenina teo. Takiny ny finoana Silamo eto Madagasikara ny ampiarana amin'ny fomba entitra ny laïcité de l'État amin'ny fitantanana ny firenena. Mahita izy ireo fa tsy voahaja izany eto Madagasikara na lafin'ny fitantanana firenena na fiainana andavanandro. Efa niresahanay moa ziny hoe ny isan'ny olana mahatonga ny isan'ny olana zay misy eto amintsika ny tsy fampiarana ny laïcité de l'État io. Andray ohatra fotsiny ny any anaty bus zao dia mahita tsika ny teny soratra masina isan-karazany reny voie publique. Raha nisy ny laïcité de l'État dia tokony tsisy zay. Zany hoe io laïcité de l'État io zany dia mametraka tolérance amin'ny doctrine mi-existe eto Madagasikara. Efa navita ny fakan-kevitra teny anivon'ny faritra izy ireo ary ny hevitra tapaka avy amin'ireo faritra no entina tapahana eo anivon'ny fakan-kevitra nasionaly izao izay tanterahana mandritra ny roa andro ety Andoha-Tapenaka.
asa fiarina samihafa no ivelomany mponina eo amin'ireo tanimboly sy tanimbary manodidina ny renirano Sisaony, famboleny, fanamboarana biriky, fanjonoana sy ny maro samihafa. Lasibatra amin'ny fahampotehana izany rehetra izany isaky ny fotoana fahabetsahany orana tahaka izao, manimba fambolena amin'ny tiram-bola tapitrisy raha ny fitaraina ireo voakasika amin'izany. Tsiara soarvelo. Fiarina maro samihafa ivelomany mponina manodidina ny renirano Sisaony no potika sila sy patriny fiakaran-drano rehefa fotoana ny orana tahaka izao raha ny fitarainana voaray sy ny hiteny an-toerana. Ho an'ireto reny mpianakaviana ireto tsy nisy azony raisina sy mba ny rano ny volovary sy katsaka arianana izay fivelomany ka tsy maintsy mijery fidiram-bola hafa. Maniaka no ataon'izy ireo saingy tsy azona ihany koa noho ny fahabetsahany rano raha ny fitarainana hatrany. Betsaka ihany ny zavatra nambolena iteny nefa dia simba. Nambolena tamin'ny volana oktobra ilay izy tokony hoe mba hisy vokatra nefa dia tsy nahazo izay fa maty ny rano daholo. Dia namboly saramaso koa izay tokony ho raisina n'ity desambra ity nefa ny simba daholo. Nefa izay mba tena mba hoe fivelomana dia tsy manana tsony izany izay zao raha resaka fambolena. Io tany madiodio be hitanareo zao efa anana daholo ny teo. Dia vary nefa simba daholo tsisy ninina ho raisina na dia kely ary. Dia ilay maniaka indray zao lalina be ny rano dia tsy afaka mandeha maniaka fa miandro rano misintona zany izay vao mahita vola indray. Normal ty zao tena hoe mahakoatra zao izay mahazo tapaka tony. Misy koa moa ilay amin'ny tarika ilay anankiroa zao dia mahazo amin'ny koveta mihitsy fa hatramin'ny isin'io rano io zany dia zao sisa hitanay tsopotsopony ety izay. Fambolena amina tany midadasika ny Ambohimangidy voakasiky ny fiakaran'ny renirano Sisaony hatrany no rava tanteraka. Fambolena izay ivelomana sy andanimbola ny tampitrisa maro raha ny fanazavana. Le olona tao zany olona nanana fambolena be da be nefa ny tena vola amina tapitrisa ny laniny eo. Nefa izy dia tsy nahazo vokatra tsony tamin'ity na dia kely varavety ary fa maty ny rano daholo. Nefa ny entana amidiny rehetrarehetra mbola tao Ambohimangidy daholo. Any zany misy vokatra miakatra isanandro isanandro, efatra sarety, efatra laka na ohatr'izany. Hoentina ao any an-tsena nefa zao lasa tsisy na kely ary fa dia efa maty daholo. Madiodio ny tamboly. Laisoa, anana, voatavo. Hitaraina ny mponina voakasika isan-taona ity fiakaran'ny renirano Sisaony ity. Ampanantanterana ny drafitra maika tsy ahafahan'ny olana miverimberina intsony ny komina Pitatafika sy ny sampana mpamonjy voina amin'izao fotoana raha ny fanazavana. Tinina zany le efatra maika dia ny hoe ny amerenana an'ilay diga 40 metra sy le 43 metra eny amin'ny fokontany Ambohimangidy dia nilay misy chiffon moa ny filaza azy fa buse be eo ambanin'io Sisaony io mandefa rano makany Anosy-Zato dia izy io koa vaky dia tsy tavavoaka ny Anosy-Zato intsony le rano fa lasa voatelan'ny Sisaony ray manontolo zany. Eo amin'ny tetezana Pitatafika eo raha mijerytsika dia misy ilo na tanàna kely izay dia io mila tsoahana satria manelingelina n'le fandanan'le rano. Izay ny tena tsy maintsy ho atao ary io zakan'ny commune manao an'io. Dia ny ilarana fahaefatra le analebiazana an'io Sisaony io zany dia avy aty amin'ny ilany akavia no neritreretina kokoa hoe azo alebiazana. Raha ny tena an-toerany feno trano miorina eny ambony diga sy manamorona ny renirano Sisaony. Nanamafy ny ben'ny tanàna fa tsy nahazona lalana avy tamin'ny komina izy ireny saingy naorina tsokosoko noho ny fantrana. Hiara-ny resabe ny anivon'ny fiarahamonina sy ny tambazotra ny tompon'andraikitra rehefa miroso amin'ny fandrodanana. Mila mafisina araka izany ny fanabeazana sy fanentanana ny rehetra indrindra amin'ny fanarahan-dalàna ho iatran'ny ben'ny tanàna. Nisy tantarany andohan'ny fankalazana ny Krismasy nivoatra tsikelikely nandritra ny arivo-taona mahery ny fankalazana vao tonga ny fankalazana amin'ny endriny ankehitriny. Fanontaniana mipetraka rehefa datin'andro ny Krismasy tahaka izao fa 20 ny volana Desambra tokoa ve ny nahaterahany Jesosy Kristy. Andao arahantsika ny fanadihadiana mahakasika an'izay. Ny Noely na Krismasy iray amin'ireo fety lehibe ankalazaina ao anatin'ny fandaharam-potoana litorjika ny fiangonana kristianina hankalazana ny nahaterahan'i Kristy. Tsy misy daty mamaritra fa 20 Desambra i Jesosy Kristy niteraka ao anaty Baiboly. Ny fitantarana ny fomba nahaterahany sy ny zava-misy tamin'izany ihany no voasoratra ao anatin'ny filazantsara na ny vaovao mahafaly. Tany amin'ny taonjato faefatra tany
ny papa libera no nanome azy tamin'izany fotoana zany tamin'ny taonjato faefatra zany tao aorianany fibebahany amperora Constantin dia noraisy ny fiangonana nisy olo fety nankalazain'ireo tsipino fetin'ny masoandro fetin'ny hazavana. Talohan'i Jesosy Kristy ny 5 Desambra dia fetin'ny Romanina fankalazana ny Andriamanitra ny masoandro. Rehefa tonga ny kristianina navadika ho fety kristianina io daty io tamin'ny taonjato faefatra ny Eglizy Katolika Romanina no nanao azy. Mbola ankalazaina mandrakehitriny izany iarahana mankalaza amin'ireo fiangonana protestanta sasany. Dia ny ankamaroan'ny Eglizy Katolika dia mankalaza ny Noely isaky ny 5 Desambra. Fa misy ao anatin'ny Eglizy Katolika ihany fa le antsoina hoe Eglizy Tatsinanana misy vitsivitsy amin'izy ireo mankalaza ny fetin'ny Noely amin'ny 7 Janoary. Isan'ny antony nahatonga ny fankalazana ny 5 Desambra ihany koa ny ara-geografia izay mifanindrindrindra amin'ny solstice d'hiver izay mitranga isaky ny 13 Desambra. Izany hoe endrika fa manomboka eo ny andro no mihalava ary ny alina mihafoy. Ny Noely zany dia ankalazana ny fetin'ilay fahazavana ka izay no nadikan'ny fiangonana taty aoriana ho lasa fetin'ilay mpamonjy satria izy no tena fahazavana zao tontolo izao. Mizara roa ny fiangonana protestanta mahakasika ny Noely. Misy ireo mankalaza isan'izany ny fiangonana protestanta niala tao anatin'ny fiangonana katolika tamin'ny andron'ny réforme ka mbola lovaina sy arahana mandrakakehitriny izany. Fotom-pinoana no antony hanaovana ny fankalazana na tsia. Ho an'ny FJKM izay fiangonana protestanta navaozina nilaza izy ireo fa tsy ny daty no hitondrana ny fankalazana fa ilay voalazan'ny Baiboly noho izany mankalaza izy ireo. Dikan'izany tsy ilay andro akory nendray mantsy zany misy mieritreritra hoe andro io tokoa ve no nahaterahan'ny mpamonjy, tsy izay akory. Diso zany ny fisainana sy ny fieverana raha mankalaza andro. Fa ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara dia mampiasa ny voambolana hoe fankalazana an'Andriamanitra, fanomeza amboninahitra an'Andriamanitra fa atsiarovana ny fahaterahan'ny mpamonjy. Pirofo zany fa tonga teto amin'izao tontolo izao Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahatongavana ho nofo Jesosy Kristy. Zay ilay mpifania. Ho an'ny fiangonana tsy mankalaza mino ny fisin'ny nahaterahan'ny mpamonjy izy ireo araka ny fanazavan'ny Baiboly saingy tsy mankalaza ny 5 Desambra noho io daty io tsy misy ao anaty Baiboly. Ao amin'ny Baiboly zany tsy misy lalàna na tany amin'ny andron'ny lalàn'i Mosesy na taty amin'ny andron'ny Kristy mibaiko hoe tsy maintsy ankalazana ny andro naterahan'ny Kristy. Io daty le 25 Desambra io zany tsy misy afaka manao pirofo mihitsy hoe daty naterahan'ny Kristy ny 25 Desambra fa daty napetraka fotsiny io noho tsy fahafantarana ny naterahan'ny Kristy. Le krismasy tsy misy teny mihitsy amin'ny Baiboly milaza krismasy zany tokony ankalazaina zany. Ny fisin'ny tranonombo sy ny hazo Noely ary ireo aingo mifanaraka amin'izany ankehitriny taratry ny fivoaran'ny fankalazana sy ny trangana iseho teny anelanelam-potoana. Fa manena tokoa moa no manomboka amin'ny sasakalina ny fankalazana ny Noely. Araka ny tenenina teo dia hoe fetin'ny hazavana ny nanombohan'ny fankalazana ny fetin'ny Noely fetin'ny tsipino tao anatin'ny hoe fankalazana an'Andriamanitra izay tompony fahazavana. Dia izany indrindra ary no ifidianana hoe dia ny manomboka dia ny alina dia efa eo no manomboka ilay fahazavana. Ny krismasy dia fanagasiana ny teny anglisy hoe Christmas nentin'ny misionera protestanta teto Madagasikara. Ny teny hoe Noely fanagasiana ny teny frantsay hoe Noël noentin'ny misionera frantsay nitondra ny finoana katolika teto. Iray ihany anefa no heviny ankehitriny mifandray tanteraka amin'ny tontolo ara-baritra ny Noely na ny krismasy, fotoana ny tolotra ara-baritra maro isan-karazany na ny promotion commerciale. Mirantiranty eny an-tsena ny aingo sy ny firavaka mifanaraka amin'izany.
azony record amin'ny bûche de Noël lava indrindra ato Afrika sy aty amin'ny ranomasobe Indien ny Madagasikara izay nahatratra 700 metatra ny disciple Escoffier Madagasikara no tomponkevitra ary olona mahery ny 50 niara-ny salata amin'ny fanateranana izany hozaraina amin'ireo akany sy mpizahatany sahirana eto amintsika ity mofomamy ity raha ny fanazavany olona saina. Maneho ny ezaka ary nahatratra ny laharana voalohany disciple Escoffier Madagasikara mitana ny record amin'ny bûche de Noël lava indrindra ato Afrika sy aty amin'ny ranomasimbe Indien ny Madagasikara izay nahatratra 700 metatra. On a utilisé 3300 œufs, on a 95 kg de sucre, 85 kg de farine, on a utilisé 125 kg de crème pâtissière ainsi que 55 kg de confiture pour l'aromatisation donc de la crème et on a masqué tout ça avec 450 litres de crème chantilly, donc on est sur des quantités qui sont quand même assez impressionnantes et on a rehaussé le tout avec un peu plus de 5000 champignons en meringue de différentes couleurs pour apporter aussi un peu de décoration à la bûche. Et voilà, là, par exemple on est sur on a 34 tables de 2 mètres 40 chacune, donc et c'est un serpentin, donc il ne faut pas se tromper non plus dans le chemin de la bûche, sinon ça coupe au milieu. Donc on a vraiment 322 mètres en continu. Rehefa mahazo dia mahay mizara asa soa fifanampiana fifamizarana no efitra fonosiny ity hetsika ity raha ny fanazavana. Tonga zany dia le akizy le akizy any amin'ny centre reny zaza kamboty zaza sahirana misy koa fianakaviana sahirana ny tena hoe natao andro zareo le izy moa zany tsy maintsy nila fanampiana zahay amina namana malala tanana dia fandehan'le izy amidinay par mètre les bûches dia 100 000 ariary mètre anankiray. Ny tsisy hoe fakana tombony le izy fa tena hoe hividianana an'le akora fotsiny dia le olona mividy an'le izy tsy voatery izy récupérer an'le bûche fa zay zany efa manana listana centre ohatra zao hoe za manana centre BDB chef Julien manana ny ekizy manana dia manao liste ngezabe anankiray zay manoratra zay centre misy rehetrarehetra zany misy le efa niarany asa taminay dia misy ny vaovao. Efa 700 metatra ny bûche de Noël lava indrindra maneran-tany vina ny iotra io amin'ny andiany manaraka hoy ny mpikarakara. Dia ny vaovao indray no hoentsika amin'ny sent vetivety ao anatin'ny doka fohy mbola sainam-pananjana ianao tsy saraka aminay. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy foniny azo safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil anakanapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatatry soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varalina fa misy refzetiny ny fahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana dimy folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana ny atao hoe kalitao amiko dia izay mahafiorina sy maharitra hafa mihitsy ny global ciment satria mora ampiasaina angampiasa izy ary mahafapo hatrano ny vokatra azo. Ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy, fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka. Feno fatokisana miaraka amin'ny Global Ciment, fantatro fa ho mafiorina ny tranonay. Ho an'ny fotodrafitr'asa rehetra ataonay dia Global Ciment ihany no atokisanay. Mety amin'ny asa rehetra, tsy miova ny kalitaony, mahomby hatrany, tena manaraka ny fenitra takiana. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitr'asa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina ny hoavy.
France Art 10 taona ny ilanao. Zay mila mikifety bebe koko. Lasa bobaka be ny mega nampitomboana ny elohon. Lasa 1 giga be zao raha 220 mega teo aloha arivo ariary foana nefa 1 giga oa. Kifeo ny réseau tsara indrindra eto Mada. Tsindrio aingana ny dièse 322 étoile 64 dièse na ny dira super app. Ya c'est moi. Chez Batimax, la qualité se construit entre vos mains. Et pour les fêtes, vos outils préférés passent en mode réduction. Du chantier à la créativité, tout prend forme avec Batimax. Des offres exceptionnelles jusqu'à moins 70% sur vos produits préférés. Découvrez tous les univers Batimax, sanitaire, luminaire, carrelage et bien plus encore. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Tavaverina somatsara to anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao indrasika amin'izao fotoana izao. Mbola verina ny araba tompoko lasy tompoko vavy asanam-panajana hatrany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny fizakan'ny tenany vehivavy sy ny ankizy vavy amin'ny alalan'ny fanohanana ny fiainany, ny fanamorana ny fidirana eo amin'ny sehatry ny asa sy ny fandraharana. Ankoatr'ireo, isan'ny tanjony tetika asa eugara ihany koa, ny fanamafisana ny rafitra sy ny lalàna ho an'ny fidovianjo eo amin'ny mahalasy sy ny mahavavy, ny adin'ny herisetra ary ny fanovana ny fomba ara-piarahamonina fanampanazavana. Afaritra 12 eto Madagasikara no isitraka ity tetikasa eugara ity ary tafiditra ao anatin'izany ny faritra vadivavy. Mitetina 20 tapitrisa ariary ny famatsim-bola avy amin'ny banky iresim-pirenena hoentina manatanteraka izany. Mizara telo ny fandarana asa, ka ny fandarana asa voalohany dia ankizy vavy 10 hatramin'ny 17 taona roa hetsy no isitraka izany. Ny fandarana asa faharoa dia vehivavy 12 hatramin'ny 17 taona roa alina no isitraka izany, ary ny fandarana asa fahatelo dia olona 3 tapitrisa sy mpiantsetra ara-piarahamonina arivo no isitraka izany. Misy singa maromaro no mandrafitra ny tetikasa izay tanterahany UFP sy ny FID toy ny fampivoarana ny arena maolona sy ny fidirana amin'ny asa mamokatra ary ny fampiroboroboana ny tontolo mampiatra ny fitovianjo sy ny ady amin'ny herisetra. Komposante voalohany dia mahakasika ny fitanana ny zaza viavy an-dakilasy, zany hoe mahakasika ny bourse izy amin'ny autonomisation des filles. Ny bourse moa zany dia araka ny zakana teo hoe misy champagne amena vantaka sekoly ary misy champagne amena andray mandeha mpianatra. Ny autonomisation des filles ndraika dia misy an'ny kit VH igny zay zaraina amin'izay madinika viavy zay mianatra manomboka T6, T7, T8 dia misy koa ny fampianarana ho an'ny lilay tsy viavy amin'ny fahaiza-miaigna amin'ny fikarakarana ny hoaviny. Dia ao koa moa ny bac to school amin'ny 1.2 zay fanentanana ny zaza miala an-dakilasy tokony mbola hianatra kanefa tokony taolany zaza tokony mbola hianatra. Dia misy koro amenan'izay dia agnentana anazy zay hierina an-dakilasy ndraika hierina hianatra. Dia ankoatran'izay misy ny fikarakarana ny viavy zay efa tsy mianatra an-dakilasy koa, igny dia amin'ny côté ny Fideriky. Anampitsaka an'ireo mpisitraka araka izany ity tetikasa eugara ity raha ny fanazavana hatrany. Tsika ray aman-dreny zany tena entanina mba tsy hametraka ny zazavavy hoe hagnampy hagnano asan-drano fa mba alefaso izy mianatra satria tsy fantatra zany zay ho chanceny na mba miaraka ho tafita amin'ny zanaka lilay koa izy anefa dia tonga dia tapahana sady hoe anao sy mandefa an-drano ato ka alefaso zanasika fa misy tetikasa eugara ity afaka hagnampy anazy be dia be. Haharitra 4 taona ny fehim-pitom-piasany ity tetikasa eugara ity. Isokatra ny fiara-miasa amin'ny Université Anglisy ny Institut Universitaire de Gestion et Management ao amin'ny Université Mahajanga. Ankoatr'izay nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ireo mpianatra nanaraka lalam-piofanana ho mpitatana tobim-pahasalamana. Kolo Mahajanga. 2 mianadahy ireo mpiofana ho mpitantana tobim-pahasalamana navoaka ny IUGM tao amin'ny sampam-piofanana ZEHOS na ny gestion des établissements hospitaliers
fitambaran'ny andiany maromaro ireto navoaka ireto nanaraka fiofanana nandritra ny 2 taona. Ny antony ny formation GOC eto amin'ny université ny Mahajanga moa zany dia manofana mpianatra hisehatra amin'ny fitantanana ny hôpitaly na fitantanana ny établissement hospitalier mba ho matianina kokoa zany ny fitantanana ny hôpitaly. Zay moa zany ny lanonana ny totosaina anio teto amin'ny Mahajanga. Efa isokatra koa ny lalam-piofanana natokana ho an'ireo olona efa miasa tsy afaka mamonjy fampivondronana ho an'ny niveau licence afahana manao gestion sy ny économie, raha finance publique, management public, gestion des établissements hospitaliers, économie des développement national ary ny gestion des ressources humaines kosa ho an'ny masters. Manana formation vaovao koa zay amin'izao fotoana zao formation à distance na hoe foady ka misy niveau ny licence izy io ary misy niveau ny master dia avy aty aminay moa zany magnentana antsika jiaby izay teny fianarana surtout ireo olona occupé reny zany satria ny foady moa zany dia namena avantage zany ny olona tsy afaka mandeha amin'ny salle zany dia zany zany ny tena vokatra amin'izao fotoana zao voandalina ka manentana antsika jiaby IGM dia misokatra ho an'ny olona rehetra na mipetraka aiza izy na mipetraka aiza dia afaka miditra amin'ny IGM ary surtout io foady io dia tsy malay tanàna izy io satria na ny any andafy any dia misy mianatra amin'ny GOC koa ary foady koa afaka manao an'izany. Tsy mitsahatra ny manatsara ny kalitao amin'ireo sampam-piofanana misy ny UGM. Ny fiaraha-miasa amin'ireo université anglisy izao no efa andalam-panatanterahana ny fifanaovantsony farany no andrasana dia iroso avy hatrany amin'ny fifanakalozana avy any ivelany ny Institut universitaire de gestion et de management eo anivon'ny université ny Mahajanga ity. Fa amin'izao ndray zany tsika dia iara-iasa amin'ny anglisy ka dia n'izao zany dia efa manentana ny tanora ny tenako na ny mpiasa satria mety hisy hianatra hiverina hianatra ato amin'ny UGM dia mba hifeny atao hoe anglisy fa raha tsy mahay an'izay tsika ohatrany sarosarotra ihany ny ahafahana miara-miasa amin'ireo université any Londres sy ny manodidina azy efa vita daholo moa zany ny antanatohatra rehetra amin'ny fanatanterahana fiaraha-miasa fa ny fanaovan-tsony memorandum zay sisa no andrasana ny ministre amin'izao fotoana zao ny anao azy any Londres dia efa raikitra zany ny fiaraha-miasa ka ny fiaraha-miasa dia misy hoe mpianatra avy aty mandeha any misy mpianatra avy any koa ho avy aty. Tamin'ny taona 2024 no nisokafany sampana GEOS tao amin'ny UGM ankoatra ireto 270 ireto 420 no efa nivoaka taorian'ny fahavitany soutenance raha 500 kosa ireo mbola ampiandrasana ny fahavitany izany soutenance zany amin'izao fotoana izao. Notikana natao toliara ny tetikasa Bagbonias toliara Morondava ity tetikasa ity izay natao hanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny faritra Atsimo andrefana sy Menabe hanamafisana ny kalitao ny tambazotra aram-piainana ny tsy fitoviany ny fisitrahana koa toliara. Notokanana omaly teto toliara ny tetikasa Bagbonias toliara Morondava izay tafajoro noho ny asa natao nandritra ny 9 volana mahery nirana tamin'ny mpiasa malagasy mahery ny 900 ka ny ampita afaritra maro ary nahatratra komina 120 sy fokotany 700. Tanjony ity tetikasa ity ny hametrahana foto-drafitrasa matanjaka sy maharitra ny Bagbonias toliara Morondava izay natao hanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny faritra Atsimo andrefana sy Menabe hanamafisana ny kalitao ny tambajotra ary ampihenana ny tsy fitovian'ny fisitrahana raha ny fanazavana. Nous sommes aujourd'hui à Touléar pour inaugurer une infrastructure essentielle, l'extension du Bagbonias entre Touléar et Morondava. Ce projet répond à un besoin très concret. Mieux connecter les régions Atsimo, Andrefane et Menabe, renforcer la qualité du réseau et réduire durablement les inégalités d'accès au numérique. Plus de 500 km de fibres ont été déployés. 21 communes et 108 foutales sont désormais connectées à un axe numérique structurant. Cette extension permet également d'ouvrir de nouvelles zones pour les services fibres de IAS, notamment dans la région Menabe, tout en renforçant l'éligibilité et la stabilité du réseau dans l'Atsimo Andrefane. Pour Touléar,
C'est aussi un gain majeur en matière de sécurité réseau, avec désormais plusieurs liaisons terrestres et une liaison maritime internationale. Cette redondance garantit la continuité de service, même en cas d'incident. Ankoatr'izany, tao aorian'ny fifanaovan-tsonia ho ana toerana 20 izay amin'ny volana janoary eny amin'ny 2024 ny sehatra voalohany ny alarobia lasa teo dia natao teny amin'ny universitény Manday ny santatry ny fisitrahan'ny université rehetra eraky Madagasikara aterin'ny Tomaimaimpona natao hanampiana ireo mpianatra. Ny zavatra ataony amin'ny université Manday dia santatra toerana 20 zany no nosoniavo sehatra voalohany manomboka amin'ny janvier. Ary tonga dia tsorona eto izay ny antony safidianana ny asa satria tsika tsy afaka miandry installation ela be fa ny vahoaka malagasy mila misitraka an'io zao dia izay olona efa vonona zany aloha ny safidiana hanokatra an'io fa iaraha-miasa amin'ny opérateur hafa koa isokatritsika fa ny université rehetrarehetra eraky Madagasikara zany dia ho asiana internet gratuit tsy ho an'ny fialamboly io fa tena hoe iafahana mianatra miasa mihitsy koa ary misehatra ny fanakalo amin'ny resaka fampianarana. Ny tanjona any aoriana dia mety mba handalo ao resaka fampianarana ampitain-davitra. Rehefa mba tsy afaka manatrika ianao mba afaka manatrika amin'ny ligne ianao. Mitodika tokoa tsika aloha any amin'ny fianarana ny anomboana anazy satria io no lova tsara indrindra. Ity fampisitrahana aterin'ny Tomaimaimpona ity dia mbola hitatra makany amin'ny sehatra hafa toy ireo tranomboky, commune sy ny sisa raha ny fanazavana ary raha ny backbone indray. Ankehitriny dia efa mampifandray toerana 440 amin'ny fibre optique, manavao toby maro 4G sy 4G+, ary manamafy ny fiarovana sy ny fahamarinana ny tambajotra raha ny fanazavana hatrany. Mahakasika ny faratsian'ny ny lalana no anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Tsy vita mandritra ny adiny 5 tahaka ny teo aloha intsony ny lalam-pirenena fa 23 amin'izao fotoana izao. Tsy vita anatin'ny ray andro ihany koa ny lalam-pirenena fa 30 raha ny fanazavana. Ireo lalana ireo izay isa mitana toerana lehibe eo amin'ny lafiny ara-toekarenany amin'ny faritra Sofia antony anaran'izy ireo ny solombavam-bahoaka. Fanampanazavana. Raha toa ka vita tao anatin'ny adiny 5 ka hatramin'ny adiny 9 teo aloha dia lasa 3 na 4 andro ny lalam-pirenena fa 23 mampifandray any Mandratsara sy Befandriana Avaratra ary Antsuhy amin'izao fotoana hoy ny solombavam-bahoaka. Amin'izao fotoana izao zafaka nomany monsieur le ministre tany Sofia lalina zay aleilay adiny 5 adiny 9 taminay tany efatrandro amin'izao fotoana izao dia RN32 izay mampitohy any Antsuhy sy Mandratsara efatrandro ka miangavy monsieur le ministre mbajerena akaiky sady malaky zay lalana zay fa raha ohatra ka tsy mitohy io lalany atoato voalohany zay tsy misy carburant ho tapaka ny famatsiagna jiro sy rano jiro maharaka zay aniko pisahirina vary monsieur le ministre mila vary velany zay Mandratsara satria apaiky tany tamitomy lasany ka mila famatsiagna vary avy aty ivelany zay mahatonga zay mikaikaiky amin'izay lalina zay. Io lalam-pirenena fa 23 io sy ny lalam-pirenena fa 130 mampitohy any Bealalana sy Antsuhy no avokavoky ny fampandrosoana ny faritra Sofia antony itakin'ireo solombavam-bahoaka ny ijirena akaiky an'ireo lalana ireo. Idirako anao travaux publics tsara mipody korana aiky zaho efa korana tamina tena korana koa tontoko manjakara raha ny familiako fangatahako mafiriana na miaraka aminahy mandeha aminay hoany omentalananika lasika. Raha nivoalaza ny ministry ny asa vaventy hisy ny teknisianina idina ifotony any amin'ny lalam-pirenena fa 130 amin'ny herinandro avy io hijery ny zavamisy ary atomboka amin'ny taom-baovao ny fanohizana ny asa fanamboarana ny lalana. Nandritra ny 2 andro ny challenge ankizy milalao baskety 3x3 izay natao tao Mahajanga ny farany herinandro teo. Lalao izay karakarain'ny BEM na basket évolution de Madagascar ka ny tanjona dia ny ampifondronana ireo ankizy sy natao ihany koa ampirisiana azy ireo ty fanatanjahantena fanampanazavana.
natao fampivondronana fampifandraisana sy ho fanazarana sahady ireto ankizy 7-12 taona ireto ho tia basket ary ho tia fanatanjahantena raha ny marimarina kokoa ny fifaninanana challenge ankizy milalao basket 3 contre 3 izay natao tetsy amin'ny kianja ny passe de fil ny 13 sy ny 17 ny volana desambra teo lalao izay tafiditra tao anatin'ny fanamariana ny tsingeritaona voalohan'ny BEM na ny basket evolution de Madagascar ka nahatratra 7 ny ekipa nandray anjara tamin'izany izay nahitana ankizy mpilalao miisa 70 sokajy zazalahy sy zazavavy 7-12 taona. Tanjon'ilay tournoi zany dia fampifandraisana nireo ankizy sy fampianarana ny ankizy dia zao fampifandraisana anjarana sahady hiditra ao anatin'ny tontolo ny fanatanjahantena satria ireo mbola atao hoe mbola mini basket dia reo ankizy kely reo ampidirina sahady ao anaty sport mba ho tia sport sy hisafidy sahady ny tontolo iainana ao anatin'ny sport. Misy atenena ihany ny ankizy amin'ny tontolon'ny basket eto Mahajanga entanina daholo ny ray aman-dreny sy manana zanaka apitsa ny zanany ao anaty club apitsa ny zanany teny zao mbola kely zao. Noromban'ireto ekipany BKM ireto na ny bandy kely misaoma ny amboara teo amin'ny sokajy zazalahy 10 taona ka nisy ny ezaka nataon'izy ireo nazahoana vokatra tsara na dia samy mahay sy manana ny maizy azy ary ireo ekipa mpifaninana. Falifaly zay nandresy andreny ekipa marobe reny mikotrana mavy zay isanandro tsy nanajanona mihitsy latsinainy talata larobe zoma sabotsy lahady tsy nanajanona fa nanao ekipa zay anao sport collectif amin'ny 3x3 izy zay fa elaela foana zay ekipa ray ka dia nikotrana mafy tsy ny black zay vao mahazo champion tsara foana le izy tao fa ny adversaire mafy tena nafinaritra aloha le match mba 5 victoire de 0 défaite de mba faly anay. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fifaninanana ataon'ny ankizy toy izao ny ray aman-dreny na mialoha io na mandritra na aoriany ny fifaninanana. Dia ianao zany miezaka manohana an zareo hoe zareo stressé dia homanina ratsaina hoe aleo vitanareo betabe ny zavatra miseho ohatra hoe tsy matory tsy mahinan-kanina fa efa hany daholo ny saina ray manontolo dia manohana an zareo amin'izay araka ny tokony ho izy satria ianao zany amin'ny ray aman-dreny dia mieritreritra hoe ahoana ny fomba hikalmeko an'ireto raha sanatrika resy dia tanatin'ny efitantanana nisy zany dia rehefa hoe champion zareo dia tena hoe tena faly nahazo an'izay. Ity no lalao basketball 3 contre 3 voalohany no karakarain'ny BEM teto Mahajanga ka amin'ny volana martsa 2024 dia izahana indray ny isin'ny fifaninanana basket ho an'ny ankizy 7-12 taona toy izao hoy ny mpikarakara. Resaka iraisam-pirenena indray tompoko lasy tompoko vavy no antsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mba amin'ny fotoanana ho an'ny raha ampitsondray felo matompoko. Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. A présenté Nivava. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanjafiafy. A présenté Nivava.
avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.